tokantrano mikorotana, vady maditra, zanaka sarotra desaina, arao ny fandarana tokantrano sy ny fiaraha-monina, andraisanao torohevitra, vahaolana. Iarahana amin'ny ekipa ny club Jejoo, Pasteur Dyna. Dia ampivaliana lehibe indray no iarabanantsika rehetra izay manaraka tsy tapaka ny fandaharana eto amin'ity onjam-peo mamitsika ity. Finaritra izay miaraka aminao ary miarabanao na hatratra ny taona vaovao. Ny andon'ny lanitra sy ny tsiron'ny tany ho aminao mba azahoanao mamakivaky tokoa ampilamina na ampiadana na ampahendrena, ampahombiazana izao taona vaovao izay nomen'Andriamanitra antsika izao. Tena faly izay miaraka aminao anatin'ity fandaharana tokantrano sy fiaraha-monina ity satria ity no fandaharana voalohany rahantsika ao anatin'izao taona vaovao izao, taona vaovao 2024 hoe fitenenana tena mandeha tokoa ny taona. Isaorantsika Andriamanitra nanome antsika izany tombonandro, tombom-potoana, ary noho ny aminao koa dia tena isaorana satria ny ianao miaino ny fandaharantsika rehetrarehetra na dia eo aza indraindray no mety hoe zavatra tsy mety eny an-dalandalana eny tsy afahantsika manaraka ny fandaharana noho ny antony toe-javatra misy marika isan-karazany izay tsy ary voatanisa tao anatin'iny taon'iny, dia mbola tena mankafy hatrany ianao ny fandaharana ary tena manantena tokoa hoe mbola misy indray ny zavatra azontsika ifampizarana ao anatin'izao taona vaovao izao. Ary izany indrindra koa ny irariksoa ho anao tsiraray avy mampanantena anao izay fa hanomeanao ny soa sy ny tsara indrindra ao anatin'izao taona vaovao izao, ary tena hiezaka hitrandraka hikaroka ny tsara rehetrarehetra mba hahafahantsika tokoa tena manakatra ny amin'ny fampianarana maro samihafa hoe inona indray ireny tena tokony ambarantsika any amin'ireny trangam-piaraha-monina eo amin'ny fiaina tokantrano amin'ny fomba fitaizana izay ho zaraina amintsika. Dia ao anatin'izao taona vaovao izao dia miova endrika kely ny fandaharantsika izany satria tsy voatery tena resaka mpivady fotsiny tena ifampiresahantsika eto fa ho resahantsika manokana ny amin'ny resaka zanaka, fa ho resahantsika ny amin'ny resaka fitaizana, hiresaka ihany koa tsika ny amin'ny fifandraisana aminao hoe namana. Zava-dehibe mantsy izany zavatra izany, ary ho jerentsika kely ihany koa ny amin'izay resaka hoe ahoana ny tokony mba hifampandrosoana amin'ny resaka namana. Dia mety manontany ianao hoe inona zao no mba hidiran'izany hoe tokantrano sy fiaraha-monina. Tena mahatafiditra antsika ao anatin'ny tokantrano sy fiaraha-monina ireo resaka ireo. Raha fitiniko fotsiny izany amin'ity androny ity mampafantatra manomana ny sainao ny amin'izay zavatra isy mandritra an'izao taona ho avy izy amin'izao taona hidiavintsika izao, dia ny hoe ho velabelarintsika ny amin'ny resaka mpivady, tena hoe ahoana ny ahatonga anareo mivady tena mba hoe hilamina tsara, hifankatia tsara, mba atsapanareo hoe izany fiainam-panambadiana izany fa tena hoe tsara ny manambady. Dia hiezaka izany mampafantatra antsika tokoa ny hoe inona ny lalana tokony hizorana ho amin'izany atao hoe fiainam-panambadiana tsara sy tonga lafatra izany ao anatin'ny tokantrano. Mety tsy ho azontsika ny tonga lafatra satria etỳ an-tany isika, fa ny zavatra azontsika atao kosa dia ny hoe afaka manantena fahombiazana ao anatin'ny tokantrano isika miroso amin'izany fanambadiana izany raha ohatra ka mba hitantsika tokoa izany fampizarana maro samihafa ho atao amin'ny fiaina tokantrano izany. Fa eo ihany koa anefany ho jerentsika manokana ny ahoana ny fomba hanasitranana satria be dia be ny tokantrano marary ankehitriny. Tena mampalahelo mieritreritra hoe vao menomboka ny taona dia misy tokantrano miady, tena miady. Za zao tena fa nahita ny aina an'izany sahady, tena miady izy mivady. Fa isaorana no moa Andriamanitra fa rehefa mba niantso ny tena ry zareo nangataka torohevitra dia mena azy tokoa ny torohevitra dia efa mba nilamina mba efa miverina ambolaoniny tena hita tokoa hoe nisy tokoa ny fahasitranana sady eo anatin'izany tokantrano izany. Fa sationany fotsiny izany nge, tena sationany izany. Misy tokantrano zao tsy mifampiteny, voandramo maraina zao nitongavany olona teto amin'ny atao tokantranoko tao mihitsy ny tantara zay efa fiaraha-monina sisa, satria zay tsisy mifampiresaka izany. Nanahoana fandaharam-potoana anareo tamin'iny faran'ny taona iny tsisy mifampiresadresaka izany. Dia ahoana fotsiny izany samy manao izay hinanany hanina dia misy hanina ao, dia za manam-bola ho ilay raha-mateo dia mahandro dia sako vary eo izy dia mihinana, manam-bola koa izy dia mahandro dia mba hisany eo koa dia mihinana. Dia mampalahelo
mieritreritra fiainatokantrano ny olona tahaka izany ary izany no antom-pisian'izao fandaharantsika izao anasitrana n'ireny tokantranon'olona ireny satria be deaibe ngeny tsy afaka hitantara ny fiainany any mahazo azy any aman'olona. Tsika malagasy koa moa mahita an'ity ohatrany hoe zara ary misy resahana ankehitriny ka raha sendra mba misy olona hitantarana hoe zao neny mahazo anay de voatantara etsy seroa de betsaka ny mangina fotsiny miaritra ny zavatra misy ao anaty tokantrano. Tena misy ankehitriny zany hoe efa tena miatra manaina mihitsy satria misy herisetra mahazo anaty tokantrano de lasa mandanga fotsiny le vehivavy efa hita zao fa voavono de no le esoeso ny fiaraha-monina. Ny fiaraha-monina zany indraindray lasa tsy manampy fa maneso indraindray ary tena hoe mandatsa indrindrandrindra raha efa mba nisakanana le olona tsy hanambady azy de ny mandatsa de ireny zany nefa mbola azo tranona mbola azo ataony manasitrana andreny de izay ny antom-pisitsika ny fandaharantsika zany. Fa eo koa ny hoe ao koa nefa tena mandroso tsara ny fanambadiana ao de ahoana ny fomba hiazonana an'izany fanambadiana zany mba tsy ho rava mba tsy ho potika satria zavatra misy mihitsy koa zany zao efa 30 taona ny vadiana efa Lohahevitra zavatra nisy koa zany de indry fanzaraka tonga teny amin'ny tribonaly. Nampalahelo mieritreritra an'izany tena mampalahelo mieritreritra an'izany de indraindray na de tena hoe ahoana reto zavikelinao reto amin'izao de efa tsisy te halala tsisy te heritreritra an'izany fa rehefa mba mitantara tokoa ny ireny olona ireny de zao no teneniny tena mafy ny mahazo a Pasteur. Misy rahatra misy zavatra mahazo azy eo anaty tokantrano de izay no mahatonga azy te tsy heritreritra intsony izy an'izay zavatsarotra mahazo azy zay zavatra mahazo azy zay sy zay hoe fiantraika an'izay eo anatin'ny tokantrano. De raha mieritreritra zany tsika zany rehetrarehetra zany ataontsika eto daholo hoe ahoana ny fomba hiazonana ny fifandraisana tsara eo anivon'ny tokantrano. Fa zao fandaharantsika zao koa de anisany maizy azy ny fandaharantsika ary izay no resahantsika ao anatin'izao taona izao de ny fomba hanomanana ny tanora mba hiatrika an'ilay fanambadiana satria tsy fahaizana miomana tsy fiomanana tsara azafady hiatrika an'ilay fanambadiana no mahatonga hoe be deaibe no hoe amin'ilay voalohany iny fotsiny ny falifaly fa mariazy ny andro fen'ny olona manotrina misakafo be manao fety be fa vetivety de tena hoe malazo sanatria izany ohatra n'ilay voninkazo nampiasaina tamin'iny fotoana iny hoe androany ilay voninkazo tsara tarehibe nampiaiky ny olona le hatsarany fa ny apitso tsisy ninina azo nijerena intsony ilay voninkazo malazo de be deaibe koa ny fanambadiana tahaka izany tsy miorina tsara mora malazo mora potika mora rava satria tsy ampy fiomanana de hojerentsika ao anatin'izao fandaharan'izao koa ny amin'izany atao hoe ahoana ny anampiana ny tanora zazalahy mba hiatrika ny fanambadiana izy hatonga azy reny raim-pianakaviana tena tompona andraikitra ao anatin'ny tokantrano satria na tianao na tsy tianao ny lehilahy ny tompona andraikitra voalohany amin'ny tokantrano io tompona andraikitra amin'ny fahombiazana de tompona andraikitra amin'ny faharavana koa amin'ny tsy fahombiazana ao anatin'ny tokantrano. Mila pitsika ireny tovolahy reny mila pitsika ireny zanantsika lahy reny mila resahantsika misy zavatra indraindray ary eto zany zao tsika tena misy zavatra ho resahantsika manokana hifanampiana amin'ny fitezana zanakalahy satria misy zavatra tsy sahan'ilay ray aman-dreny resahana amin'ireny zanakalahy reny mbola zanakalahy fotsiny teneniko eto de nefa zavatra mitranga amin'ny fiainany de lasa manao foana izy fa fanampin'izany de tsy maintsy mijery koa tsika ny anomanantsika ny zanantsika vavy hiatrika ny fanambadiana be deaibe ny zanakavavy fantatrao tsara ny zavatra misy be deaibe ny ray aman-dreny mitebiteby fatratra ho amin'io zanany io akoatriny amin'ny hoe misy ny voaolana de fa misy koa ankehitriny ny tsy voaolana nge fa vokatry ny tsy fahalalana na hoe mety hoe vokatry ny mety andrakandrana ve fa rehefa dinihana zany rehetrarehetra zany le fanabeazana mihitsy ny tsy ampy be deaibe araka le teniko tena zanakalarina indray tsy sahanao resahana maika mofa ny zanakavavy tena mampalahelo be deaibe tsika tsy tena samy resaka ny marina sy tena izy amin'ireny zanantsika vavy reny de inona ny zavatra misy ankehitriny tena mampalahelo ary tena hoe mararo ny fiaraha-monina misy atsika fa zazalahy kely raika be 10 taona zazavavy kely raika be 10 taona 10 taona ankehitriny de mijery an'ireny filma mamofady reny tena hoe lasa mankafy an'ireny ary
tsika zao to fandarana zao ny fandarana anankiray tena hoe anabe ny fiaraha-monina amongotra mba tsy ho isy zany, mba tsy ho tafiditra ao anatin'ny tokantranonao zany, mba tsy ho tafiditra ao amin'ny zanakao zany satria potika ary tena mampalahelo ny mieritreritra an'izany zavatra zany ankehitriny. Vokatry ny hoe tsy fahasahintsika antony anankiray tena miresaka amin'ny zanatsika, milaza ny zanatsika ny momba ny atao hoe fananahana satria tena ilaina ny fanabeazana amin'izany ara-pahananahana zany araka izay tokony ho zakan'ny ankizy mba tsy hahatonga azy hanaonao foana. De izay zany ny fandaharantsika mandritra an'izao taona izao mahakasika n'iny hoe mandritra nyity taona ity mahakasika ny fanambadiana de ho hitantsika eo miova ny lohahevitrintsika isan-kerinandro fa araka ny teniko teo fa tsy ny resaka fanambadiana ihany no jerentsika fa ho jerentsika ihany koa ny amin'ny resaka fitaizana, fampianaran-janaka, ny fanabeazana ny zanaka, ny fampitana fahendrena sy ny zavatra maro samihafa. Ho resako misimisy kokoa ny amin'izay raha-pitso satria voafetra ny fotoanantsika fa de mamerina ny arahaba ho antsika rehetrarehetra na hatratra ny taona 2024 ary misaotra manokana ny Tony miaraka amintsika trano mampita ny feo any amintsika tsirairay sy ireo teknisianina marobe any amintsitatsika maso any. Misaotra azy ireo mankasitraka azy ireo. Ianao no tena isaorana naraka ny fandarana hatramin'ny farany de arao indray ny fandarantsika raha-pitso ahitantsika hoe inona kay ny zavatra iomanantsika koa amin'ny fandarana ao anatin'izao taona izao. Rarso indrindra tompoko. Tokantrano mikorotana, vady maditra, zanaka sarotra dezaina, arao ny fandarana tokantrano sy ny fiaraha-monina, andraisanao torohevitra, vahaolana. Iarahana amin'ny ekipa ny club Jejoo, Pasteur Dyna.